Miarabantsika tsirairay avy-indray satria sabata maraina fa efatra amin'ny volana jolay izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao fitsaran'izao indray ary fifaliana ho anay ihany koa ny mizaran'ny ten'Andriamanitra amintsika amin'ity maraina ity. Aloha indirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra eo atolotrainao ny derany laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa zava-tsoa lehibe indray no mbola ahafahana miaraka aminao eto. Ary andray ny teninao izay dia sokafo ny fagnampanahinay ho tany lonaka anjakan'ny teninao. Aminaran'i Jesosy, amen. Loha teny mofinainantsika androany dia maneho mikarakara ny tempolin'ny tena. Alaina amin'ny salamo fa 7:30 manao hoe hideranao fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana ahy, mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko maromariny izany. Amen. Men'Andriamanitra fahaiza-manao sy tanjakintsika na ara-tsaina io na ara-batana ary izay adiditsika rehetra ny mikolokolo an'izany ho amin'ny tsara indrindra. Raha misy tonga osa noho ny fananaram-po amin'ny filana dia tena miaina ny hery tsara izay miasa avy aminy dia lasa tsy ravorary ny tenany. Ny fanatitra sarobidina natao teo amin'ny hazo fijaren'ny Kalvaria ihany no ahafahantsika mahatakatra ny tombam-bidin'ny fanahin'ny olombelona. Nahazo tombony lehibe isika noho ny herin'i Jesosy Kristy nanavitra antsika ka azontsika atao ny ho afaka amin'ny fanandevozan'ny ota vokatry ny fahalavon'ny Adama. Tokony ho ararautinao ihany koa izay azo atao amin'ireo fahaiza-manao sy ny talenta izay nakinin'Andriamanitra taminao. Na iza mandemy sy manimba ny herim-batana, ny saina ary ny fitondran-tena amin'ny alalan'ny fandokan-dalàna amin'ny fomba fisakafo na ny fomba fitafy na ny fandokanan'ireo lalàna ara-pahasalamana amin'ny endriny rehetra dia tsy maintsy hampamohan'Andriamanitra ny amin'ny soa rehetra izay ho azony natao raha nankatony lalàna ara-pahasalamana izy ireo. Io Andriamanitra manao hoe tsy tompon'ny tenanareo ianareo, izany hoe fananan'Andriamanitra izany tsika. Ny ain'ny zanak'Andriamanitra no nanavotana antsika ihany koa. Mifono hevi-dalina ny tenin'ny apôstôly Paoly le manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo aho izy rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona. Masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavazana ny saina mantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Tsy afaka manome voninahitra an'Andriamanitra izay olona manoto ny tenany ary tsy afaka manome voninahitra an'Andriamanitra ihany koa izay manimba ny fanahiny. Tsy maintsy ho masina sy tsy misy tsiny ny fanatitra izay atolotsika. Izany ny fanompoam-pivavahana tsara izay ren'Andriamanitra ho ataoko sy ho ataonao. Ka zao ary sahan'Andriamanitra sy trano aravitr'Andriamanitra nay ianao irian'Andriamanitra hanome voninahitra azy ny momba anao manontolo koa irina ho tanteraka amin'ny fiainanao tokoa izany dia ny anolorantsika ny tenantsika ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Amen. Vavaka isika. Saotra anao izay ry ray tsara indrindra ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izahay mba mila amin'ny fandrosoana sy ny heloka rehetra ianao amin'ity anio ity ary aokany izahay mba ovaova hanao dingana vaovao indray ka ho atolotra ianao tokoa ho fanatitra velona ny mombanay rehetra ka izay sitraponao raha eo no ataonay aminaran'i Jesosy. Amen. Piaro